Tompoko vavy sy tompoko lahy faly miarahaba ianareo rehetra mpanaraka an'ity chaîne ity ary ny anomboantsika ny filazana ny zava-misy ato anatin'ity video anankiray ity dia resaka trangana haitrano teny Antomadinika Atsimo. Court-circuit no heverina ho nahatonga ny loza naharefy-poahana tamina trano iray ny manodidina ny andahy ny ambavy ny famonoana ny afo ary efa voafehy izany. Andrasana ny fanampim-baovao mikasika ireo tomba ny fanavozana tamin'ity loza ny tranga teny Antoerana ity. Zay moa ny mikasika haitrano izay nitranga tany Antomadinika Atsimo fa ny zavatra malaza amin'isika miteny izao dia resaka rivo Rakotovao satria raha ny vaovao niparitaka sy ny vaovao izay nihely dia hirotsaka ho fidina be ny tanàna ao Mahajanga i rivo Rakotovao raha ny nambarany ny vovonana firaisankina no hanolotra azy ka eo indrindra no niteraka resabe manoloana ity filatsahany rivo Rakotovao be ny tanàna any Mahajanga ity ary afakandro Kristian raha teo koa dia namoaka ny heviny ary namoaka ny fahatsapany manoloana ity filatsahany rivo Rakotovao any Mahajanga ity. Be ny ady hevitra izay niseho ary maro raha teo no olona tsy nankasitraka ny fanehoan-kevitra izay nataony solombavam-bahoaka afakandro Kristian manoloana ny fahatsapana sy ny fanambarana izay nambarany. Ndeha ary hojerevantsika vetivety ny fanambarana izay nataony afakandro Kristian sy ny fanehoan-kevitra izay navoakany manoloana ity rivo Rakotovao izay hirotsaka ho fidina be ny tanàna ao Mahajanga ity. Samy hanana ny kandida ny tsirairay hoe afakandro Kristian. Raha ity fanambarana izay nataony député afakandro Kristian ity dia hanolotra kandida izy, kandida tsy avy amin'ny firaisankina fa mahaleo tena. Tsy manaiky ny teny midina izay tsy ny fampierana velively ny tenako hoe afakandro mitaky ny isiany faleovantena izahay isampahitra. Misy kandida any firaisankina hony manao autoproclamation mandeha any dia hoe izy hony kandida firaisankina. Tsy manda an'izany izahay fa raha izay no tianao dia izay le teny midina ary raha toa ka nisy fifampiresahana tsy nanaiky an'izany velively ny tenako. Ambarako fa samy hanana ny kandida ny tsirairay ary anisan'ny teny izay no hamafisiny afakandro Kristian ny hoe manana olona sahy vonina hampandroso izahay ary izany no anisan'ny hanohanako azy. Manaiky ny fiarah-miasa aho fa aho anatin'ny fifanajana tanteraka ny anaovana an'izay. Raha o kandida ihany i rivo Rakotovao dia mazava fa tsy hanohana azy i député afakandro Kristian raha ity fanambarana izay nataony ity. Mahoraka moa ny fanehoan-kevitra manoloana io afatra izay nomeny afakandro Kristian io ary ny ankamaroan'ny olona be dia be dia manome tsiny azy ary mitondro molitra any solombavam-bahoaka ny Mahajanga tsy iza moa izany fa Andriamatoa hajaina afakandro Kristian. Ny sasany amin'ireo maneho hevitra raha teo moa dia misy sahy milaza any afakandro Kristian ny hoe ianao solombavam-bahoaka io anga mihevitra anao hoe Andriamanitra hoy ireo zay maneho ny hevitra. Izany rivo Rakotovao izany dia olona firaisankina ary olona fa avy Premier Ministre koa dia tokony manaja ny discipline parti ianao raha tena olona normal ary raha tena olona manaja ny lalàna misy. Izany ny fanehoan-kevitra n'olona be dia be izay manome tsiny mafy any Andriamatoa afakandro Kristian. Mba mahaiza mipetraka ary azadia tia misekoseko loatra ho ireo sasany izay maneho ny hevitra fa vita ny manala anao amin'ny maha-député anao ho ireo sasany izay maneho ny hevitra fa manaja ny discipline des partis. Zay moa ny mikasika any Andriamatoa rivo Rakotovao sy afakandro Kristian izay tena niteraka resabe tao anatin'ny tambanjotra an-tserasera fandeha resika hilaza zavatra hafa indray izay vaovao somary mampalahelo ity vaovao anankiray ity. Any Ambodimita moa ity vaovao anankiray ity nisy sekoly nirodana ary ankizy 13 no naratra. Sekoly tsy miankina iray no nirodana ny alakamisy 12 septambra maraina teny Ambodimita. Ankizy miisa 13 no naratra vokatra izany. Naharitra ora iray no nanaovan'ny mpamonjy vona ny asa mpamonjena ka naterina teny amin'ny tombom-pitsaboana ireo ankizy ireo ary efa misitraka ny fitsaboana sahaza azy avy izy ireo. Izany moa ny zavan-tranga teny Ambodimita vaovao somary tena mampalahelo ity ary arabaina ireo ankizy izay naratra fa tsy maty fo amanena ary mirary fahasalamana ho anareo rehetra mba hahazo fahasalamana ary indrindra mba havita hanohy ny fianarana indray. Zay moa ny mikasika ny mpianatra izay naratra fandeha resika hivadika kely ny any Toliara. Resaka fivarotan-jaza moa ity tranga anankiray ity. Zazakely
kely rolahy 13 taona varotan'olona 7 avy ao amin'ny distrikany Morombeno tratrany Zandary tao Toliara. Telo lahy no lavo novelam-pandrika tany amin'ny commune Ambanivohitra Maromiandra distrikany Toliara faharoa, ny 4 voasambotra tao amin'ny filongoa Amorondriaka commune Renivohitra Toliara voalohany. Izany moa ny vaovao izay naboaka ny groupement gendarmerie Antsimo Andrefana. Mbola resaka trangana tsy fandriampahalemana hatrany moa ity tranga anankiray ity izay vaovao navoaka ny brigady Alasora. Vo avy nanefa sazy tany amponja 2 sy 4 volana nivoaka ny fonja ny volana April 2024 ka tratra namaky trano indromian-taona sahady. Namaky trano teny miadana Alasora Antananarivo Avaradrano ny tovolahy ny 9 septambra 2024 saingy tafaporitsika rehefa nahazo vola mitentina 8 hetsy ariary sy radio rehefa niantso vonjeny fokon'olona. Tsy ela anefa fa ny 10 septambra 2024 dia voasambotra teo ampanaovana ny asa ratsiny ihany izy teny Ankadidratombo teo ampangalarana panneau solaire. Izany moa dia vaovao izay navoaka ny brigady Alasora ary ny afatra ny gendarmerie moa ny hoe miaro ho antoky ny fampandrosoana ifotony, koa dia isorana manokana ireo gendarmerie izay manao entso zavatra miaro ny filaminana ary mitandro ny filaminana. Ndeha resika hilaza zavatra hafa indray ity hitantsika amin'ny sary ity, resaka Tour Eiffel ary malagasy no nanao azy. Olona efa mahery ny 200 no nakasary teo amin'ilay Tour Eiffel etsy Ampasampito, 20 volana no nanamboarana ilay Tour Eiffel etsy Ampasampito io ary vy teo amin'ny 2 taona teo no eo no nanamboarana azy ary mirefy 12 metatra ny ahavony. Teo any andafy aho nefa tsy nanana entimanana hoe i Rufin Rakotomalala. Rufin Rakotomalala moa dia tompon'andraikitra tamin'ny fanamboarana ity Tour Eiffel ity ka izay no antony nanamboarana azy ity. Zavatra mba mahafinaritra azy fotsiny moa izy ity raha ny nambarany fa tsy komandin'olona. Tsy mbola fantatra kosa ny teti-bidiny ity asantanan'ny Rufin ity ho an'izay maniry ny tehanana tahaka izy. Zay moa ny zavatra mahafinaritra sy mahatalanjona teny Ampasampito ny resaka fanamboarana ity namana Rufin ny Tour Eiffel ity. Lengalenga kosa fa tena mahafinaritra ity zavabitany ity ary ity zao manambara fa tena manan-talenta tokoa raha malagasy. Reny sy reny moa ny azonay tantarena androany, reny sy reny ihany koa no azonay zaraina androany ato anatin'ity video anankiray ity, koa dia mbola manentana anareo sy manasa anareo ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsakay misesisesy ato ary tsy tapaka izany fa misesisesy. Zay fa tsy halavenay ny resaka tsy maintsy hametra beloma izay satria tampitra ny fizarana ny zavamisy, tampitra ny fizarana ny vaovao ato anatin'ity video ity. Fa mialohan'izay aloha dia ny farany indrindra nefa tsy latsa-danja aza adinona fa nanentana ny vahoaka malagasy rehetra indrindra ny tanora i Andriamatoa Lalatina Rakotondrazafy fa mba mazotoa mamaky boky satria ny boky hony dia mikolo ny saina ary ny boky hony dia mampatanja tsaina. Zay fa hametra veloma amizay zahay, veloma vetivety fa tsy hoe veloma mandrakizay amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy. Veloma topoky lahy, veloma topoky vavy, mazotoa amin'ny zavatra rehetra izay kinasa, mazotoa amin'ny zavatra rehetra izay atao, gaby hoe tsao tsao amin'ny manaraka indray eo.